rivotra fampisarahana ny tenen'i Jesosy. Tsy hoe rivotra fampisarahana ny tenen'i Jesosy fa ny teny Jesosy hoe andeha mafy ty terrain ty. Dia zay tsy mamikitra mipitika. Ifikitra sa tsy ifikitra? Matoa izy miteny hoe unité s'union. Misy zavatra mitsofotsofoka zany any mampisaratsaraka. Mba meteza. Manana fanetretena. Pastera tsy hanazava aminao hoe zao ny antony, zao. Na dia mpaminany ary izy tsy tantara aminao ny détail izy. Fa ampitenen'Andriamanitra hoe zao fotsiny tenenina dia miandra ny fanekenao Andriamanitra. Mahatsara anao io. Any tena ampitiavana, tsy masika fa mahatsara anao io dia meteza fotsiny. Manana fanetretena hiditra ao anatin'izay. Amen na? Nao tiaka mafy an' Jesosy tonga dia raisitsika avy hatrany ny lehilahy an'Andriamanitra. Powerful. Asitiaka mafy tsara ho an' Jesosy dia manasanao hitsangana hanohitsika ny fanomanam-panahy avy amin'ny teny izay voaray ny asaribidin'ny fijoroantsika sy ny attitude antsika. Azadiny fa Andriamanitra mampianatra antsika hiaina sy hanao ny sitrapony. Ary anisan'ny sitrapony tena ianarantsika tsy tapaka dia ny Tesalonianina voalohany toko 5:7-20 misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Be dia be ny zavatra mety mifamaofao indray teo amin'ny fiainanao hatramin'ny mety hoe fotoana ny aonantsika farany niara-ny vavaka. Fa renydretreny dia tian'Andriamanitra hitana attitude sy réaction anankiray fisaorana azy satria mahatoky azy. Sa anatin'ny tananao dia omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny fona iray manontolo asio fisaorana avy any anatinao mipololotra sy fankasitrahana. Mijerehan'Andriamanitra mahita ny zavatra ataony misaora azy. Misaotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa anatin'ny maraim-baovao herinandro vaovao misaotra anao amin'ny fona manontolo izay maro ny zavatra mitranga sy miseho ary ianao no mampianatra anay fa natao hiverina eo an-tongotra ao izay ankasitraka anao amin'ny fahatokinanao anome voninahitra anao sy hisaotra anao na amin'ny takatry ny saina na amin'ny tsy takatry ny saina na amin'izay natomboka vita sy tanteraka na amin'izay natomboka mbola tsy vita na amin'izay noheverina sy tia natomboka fa tsy mety manomboka. Renydretreny dia natao hoentiny eo anatrehanao ampisaorana sy amin'ny fankasitrahana. Misaotra ny amin'ny teny fanairana, teny fananganana, teny fantsiana apetraka ao eny am-bava amin'ny mpanomponao izay mahasoa, mampety, manasitrana ny any anaty manangana sy mampahery ary mitahiry. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Anaran'i Jesosy amen. Araka ilay tenin'ny pasteur teo dia ozy izy hoe tehirizy izy ireo izy mba ho iray. Amin'ny communion ny fiombonana dia enao rery manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra eny fa na dia ao an-trano rery aza. Tsangana ny tanan'izay maheno hoe avereno mila manana fitokanana amin'Andriamanitra rery ianao hoe izay ny communion hoe dia mila miara-mivavaka amin'ny rehetra ianao hoe izay ny union hoe ao zany hoe ianao zany avy any amin'ny fiainanao andavanandro efa manana fiainam-pifandraisana manokana mambavaka amin'Andriamanitra. Fa rehefa renao kosa hoe misy ny fivoriam-bavaka dia manetry teny ianao avy any amin'izay misy ianao tonga ianao miara mivavaka. Eo amin'ilay hoe miaraka iny ilay union. Dia mazava be ny tenin'ny pasteur teo tsy voatahiry hono ianao rery mivavaka ao an-trano fa ny tehirizana anao ianao tonga miara mivavaka amin'ny rehetra. Sa anatin'ny tananao dia mangatamin'Andriamanitra mba ho voatahiry ianao. Ataovy tonga etaeta mirehatra ny anatinao any ny iaina ny teny izay omen'Andriamanitra. Marina tokoa mety ho fanombompy tehirizana ianao ao an-trano fa ianao tonga manetry teny anatina fivorim-piombonana sy fivorim-piraisana toy ny andro maraina eo Andriamanitra no hitahiry ianao. Zany raha amin'ny anaran'i Jesosy ny etaetanay araka izany teninao zany mba ho voatahiry izay. Tsy ho voatahiry fotsiny ao anatin'ny fitokanana any amin'ny efitra mangingina fa ho voatahiry mba ho iray izay eo anatrehanao araka ny vavaka nataonao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika mbola hanohy vavaka satria ny
ny fanahy manafika ny union dia ny esprit de division ny mampisaraka. Zay mahatonga ny pasteur Sandra miteny teo hoe manetretena dia aza asiana devitra. Miraisa saina, miraisa fo. Ndao tsika hivavaka. Mba hanana discernement zasy ianao. Mampisaraka izy zany. Eto zany tsy tonga hiteny hoe zao ny tenen'ny mianana dia mampisaraka iny fa ianao amin'izay mianatra miaraka amin'ny fanahy masina. Maheno ohatrany tsy mampiray izy zany. Fa raha vao mampisaraka dia efa tsy lalan'izay. Azadino fa ny virjiny tsy virjiny anankiray no niatrika ny mpapakatra. Fa virjiny 5 ny ombo-po, ny ray saina, ny ray lalana ary ny arana ampidiriny mpapakatra ao amin'ny fampakarana. En groupe ny fampakarana. Alléluia. Fa individuel ny famonjena. Tsika hivavaka. Aza rato ny tananao dia mangatamin'Andriamanitra mba hisokatra ny ao anatinao hamantatra avy amin'ny teny izay voarainao sy ny fanampiny fanahy masina. Ary ny cadeau izay nomeny fanahy masina atao hoe fanahy mamantatra na ny esprit de discernement hamantaranao ny rivotry ny fampisarahana na ny esprit de division izay hanakana anao tsy ho tafiditra ao amin'ny union. Sanato ny tananao, sanato ny vavakao, sokafo ny tompo ny fonao dia mangatamin'Andriamanitra mba ho eo ny fiarovana, ho eo ny fitehirizana ary ianao mihitsy koa no tonga saina anapahatsapana rehefa mandre teny, mandre feo, manatrika fotoana, miresaka amina olona, mamaky teny, mandre toriteny, fa tokony ho fantatrao ary tokony ho miaikiny ao anatinao fa izay mampisaraka dia tsy avy amin'Andriamanitra. Raha anaran'i Jesosy tsaroviny tsirairay avy tonga eto amin'ny fanatrehanao androany anatin'ny sekolim-panasitranana, ayamindra miaraka amin'ny esprit de discernement izay omenao mba tsy ho tratrana ho voafitaky ny esprit de division ny zanaka ho tsirairay avy. Metomboka amin'ny ao an-trano zany tompo any amin'ny fianarana any ampiasana fa indrindraindrindra atao amin'ny asa fanompoana ihany koa. Izaniza mety ho tratra an'izany ianao no mamangy afaka manasitrana, manafaka sy mamerina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy teka mafitsara ho an'i Jesosy avereny hoe mahazo teny andro amin'ny maraina fanahy sy fiainana avy amin'i Jesosy omeny Jesosy ihany marina, ny marina nafaka tsy ho andevy, miombona amin'i Jesosy tafatoetra ny teny omeny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo tena vetivety ary. Andro amin'ny maraina manokana anatin'ny sekolim-panasitranana dia mbola miroso hatranintsika mianatra tsikelikely, mandroso tsikelikely, manomana ny fotsika hiatrika ny fampakarana satria iverin'i Jesosy amampapakatra azy. Ny lohahevitra iarahantsika andro maraina dia nampitondraina ny lohateny hoe mijery an Jesosy. Hebreo 12:2 dia zao no ambaran'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, mijery an Jesosy, Tompo sy mpanefa ny finoantsika. Avereny hoe mijery an Jesosy. Avereny tsy mijery olona hoe tsy mijery fotoana, tsy mijery tranga, fa mijery Jesosy hoe. Amen. Amen. Kolosiana 3:1-2 no anomboantsika azy dia zao no ambaran'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Kolosiana 3:1-2. Jesosy no rehetra. Ao anatin'izay fahafantarantsika fa Jesosy no rehetra izay no mahatonga antsika ho lasa mijery azy satria izy ny rehetra tokony ho banjintsika, antenaintsika sy ifantohantsika. Dingana ao anatin'izay hoe izy ny rehetra izay dia ao amin'i Jesosy ny rehetra. Le niteneniko teo Jesosy ny rehetra. Miditrintsika anatina teboka kely anankiray ao ambanin'izay dia ny hoe ao amin'i Jesosy ny rehetra. Zany hoe Jesosy no loharano zavatra rehetra. Raha misy zavatra eritreretinao ho azo dia fantaro fa Jesosy no loharano afaka ny azahoanao ny zavatra rehetra. Mazava fa rehefa manaiky ianao an'izay lalan'izay dia sady azonao ilay zavatra no ankasitran'Andriamanitra ianao. Satria afaka ny ho azonao ilay zavatra fa tsy voatery
ho ao amin'ilay notenenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika mila miambina sy mila mitandrina. Ny vola zao afaka ho azon'ny olona amina karazana lalana be dia be. Fa ny ankasitrahan'Andriamanitra ho an'ny zanany dia ianao miandrandra fa avy amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ao Salamo 7:7 minaran'i Jesosy. Psaume 87:7 minaran'i Jesosy. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Hébreu 5:5. Hébreu 5:5 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga ny loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ny rehetra dia miivo ao amin'i Jesosy, centré ao amin'i Jesosy. Jesosy no loharano, Jesosy no source. Tsy ampety ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fitadiavanao lalakafa ivelan'Andriamanitra, azahoanao zavatra anankiray mahaterenao tian'Andriamanitra ho raisinao avy aminy ao anaty faharetana, fa tsy ho tadiavinao mba ho azonao amin'ny fomba rehetra ao anaty fahaboretana. Io anie afaka tsy mandalo amin'i Jesosy, fa amin'ny fiafaran'ilay izy loza, fiafaran'ilay izy fahaverezana, tandremo mba tsy hoentiny zavatra tadiavinao sy ilainao ianao, fa ho fitahany devoly amin'ny zavatra tsy misy dikany, satria amitaka izy eny an-dalana. Ny objectif ny devoly tsy hoe ianao mahazo na tsy mahazo, fa ianao tafasaraka amin'Andriamanitra. Andro amin'ny maraina sekolim-panasitrana fantaro mety hoe tia aloha zany mba zavatra tsapaka sy expérience personnelle. Ny ao amin'i Jesosy zany tsy tonga dia moramora azo, satria tiany ifandray am-po tsara aminy ianao eo am-piandrasana an'ilay fotoana mahamety, anomezany an'ilay zavatra izay mety ho heverinao fa mahaporotra sy mahaterenao, mba ho lasa gain amina relation aminao sy izy ilay fotoana mandeha. Misy tombony ara-pifandraisany arakaraky ny siny ny fiaretana. Zay no mahatonga ny hoe rariny raha ny vady aman-janaka niara-niaritra taminao no miara-misitraka ny voninahitra iainanao. Fa tsy hoe reto ilay vady aman-janaka niaritra dia rehefa tonga ny voninahitra dia soloany olo-kafa. Tsy rariny zany, tsy biblika zany sady tsy kristianina zany. Satria io izy ny fampianaran'i Jesosy amin'ny bokin'ny Romanina, izay miara-miaritra amiko, miara-manam-boninahitra. Ny lanjan'ilay voninahitra misy ifandraisany amin'ilay fiaretana. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, resaka fiombonana, resaka communion, dia misy ifandraisany amin'ny fiaretanao niaraka tamin'i Jesosy sy ny fahatsapahanao fa niara-niaritra taminao Jesosy ambara-pahatonga ilay fandresena. Mipetraka kokoa ny fifandraisanareo sy Andriamanitra rehefa ny zavatra niara-niaritra. Fa raha hoe vao nanolo-tenao andro amanao dia azo daholo ny valim-bavaka rehetra, mino ahy ianao fa tsisy communion zany na ny ohatrin'iny ary. Satria ilay communion ao anatin'ilay ohatra miafiafy kely miaraka amin'ny tompo iny mampahazo aina n'ilay fahafahanao tena mifandray amin'Andriamanitra. Nefa azadino ny programan'ny devoly tsy hoe atonga anao mahantra na atonga anao manan-karena, tsy izay loatra. Mihaino tsara tsika. Fa raha hitan'ny devoly hoe manan-karena ianao tonga dia ilay tsy tasoavaly tapaky fe tafasaraka amin'Andriamanitra, tonga dia atao manan-karena. Satria ny ao anatin'ny fon'ny devoly ianao tafasaraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe ianao misitraka na tsy misitraka. Misy karazany olona hitany hoe ity raha vao tsisy vola tonga dia be menimena be mihitsy, dia ataony tsisy vola mihitsy, satria any amin'ilay mampisaraka amin'Andriamanitra, esprit de division. Tena kaikinao aza vela izy zavatra tsara,
na zavatra ratsy ampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Zay zao ny communion zay. Miveritsika andro amaraina mifampatsiaro, ampatsiahivo ny fanamasina fa ny sorsa ny zavatra rehetra ho anao manana faharetana. Zay am'izay mahatonga izy tsy maintsy miaraka amin'ny fruit de l'esprit satria Andriamanitra tsy te hanome anao zavatra tonga dia amin'ilay mahatery anao androany dia tsy tsapanao ny lanjan'ilay izy. Ary azadio fa ty teny ity nomen'Andriamanitra rehefa hanolotra ny tany Kanana, tsy kelikely. Raha nytitsika aloha dia andro marina to dia miravina daholo ny zavatra rehetra. Fa tiako fantatrao fa Andriamanitra hitaizanao dia hamotsitra tsy kelikely. Ny mampety ny fiainam-panahinao le tsy kelikely. Fa tsy le atobaka be andro maraina izay hitany fa mety hahavery ianao. Tamin'ny andro taloha dia nanoman'Andriamanitra mba hitodika hitan'i Jesosy olona mandehandeha eto ambony tany ny olona. Zay mahatonga an'Andriamanitra niantso, nifidy, nanositra, naniraka olona vitsivitsy nampitondray ny zavatra sarobidy ho an'ny olon-kafa. Ny Ancien Testament dia toy izao. Napetraka Andriamanitra teny am-bavan'i Samuela ny anjara voatendrin'i Davida. Teny kekinao Ancien Testament. Zany hoe tsy nisokatra mihitsy zany ny hoavin'i Davida raha tsy mifanena tamin'i Samuela Davida. Rehefa tonga Jesosy dia mazava ilay izy fa iny Samuela nampintondraina harena be ho an'i Davida iny dia symbole tandindon'ny Kristy izay ho ampitondrain'Andriamanitra ny rehetra ho an'ny olona rehetra. Fa maninona ny tsy maintsy resahana zany satria mbola misy mandraka androany mametraka fa izahay pastera indray zao ny Samuela manaraka dia tsy tafavoaka ianao Davida tonga eto raha tsy mifandray aminay. Dia faly be zahay satria tsy afa-miala aminay ianao. Dia rehefa tonga Jesosy nefa tsy napetrany ao anaty olona intsony izay rehetra mety ho ilain'ny rehetra fa nangonina ho ao amin'ny Kristy. Tonga eto zany tsy Samuela fa tonga eto miandrandra koa izay ao amin'ny Kristy tokony ho mba hanairako anao koa fa izay tokony ho anao amin'ity marain'ity dia ao amin'ny Kristy ihany koa. Avereny hoe Jesosy rery ny sorsa hoe avereny zay. Avereny farany Jesosy rery ny loharano. Amen. Zay mahatonga an'i Paoly milaza amin'ny Timoty 2:1-2. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika, araka ny Kristy Jesosy fanantenantsika. Tsy ny teny Paoly hoe araka ny fanosorany Ananiasy, araka ny Jesosy nirahana Ananiasy atateraka an'ilay programa fa tsy tao amin'ny Ananiasy izy fa tao amin'ny Jesosy ho an'ny Paoly. Amen. Taloha dia napetraka Andriamanitra ao amin'ny olombitsy fa androany navondron'Andriamanitra ho ao amin'ny Jesosy. Tsangano ny tanan'izay maheno hoe zay no mahatonga anao mila manamboatra ny fiainanao hifandray tsara amin'ny Jesosy. Mila manam-paharetana rehefa teniko hatramin'ny voalohany teo. Mila manam-paharetana satria ny objectif an'i Jesosy koa dia tsy hoe ianao hisitraka ny rehetra izay nataony ho anao na dia ho am-pony ary zany. Fa mikajy Jesosy mba tsy hahaverenao ny hanomezana ianao tsy kelikely an'ilay ampahany amin'ilay rehetra izay voahomany ho anao. Fa androany maraina havereny tsara ny sainao. Tsy hoe misy valim-bavaka tsy azonao dia mety hisaina ianao hoe mety tsy tiany Jesosy omena izy dia andeha hitady izy amin'ny toeran-kafa aza mamita tena ary aza mety ho fitahany fahavalo amin'izany. Mahareta fotsiny eo fa matombola tsy omeny misy antony misy dikany fa manekeo amboarina le any anaty mba ho zakanao le cadeau amin'ny fotoana satria masaka ny toe-panahy. Raha vao tsy masaka ny toe-panahy tena tondroy maso ianao zao voavinana anatrika sekoly. Talohan'izay zany taiza ianao. Fantaniana petraka ho aiza ianao après an'ity sekoly ity indray. Tehirizo ny fanoloran-tenanao mba tsy hoe misy antony hatongavanao eto ho ataony eny ilay izy.
ny masoko nahita zava-mahagaga be deaibe nataon'andriamanitra teo amin'ny olona be deaibe mifatranytaraina ny tomany nataon'i Jesosy le izy fa lasa izy le olona tsy etsony izy zao zany hoe tsy masaka le toe-panahy azaka n'le cadeau fa lasa nentin'le cadeau le olona niala teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Mety hitentsika hoe ka le olona ne pastera niala azo vekela fa tsy nila tamin'i Jesosy e. Fa manino izy nitatona azo valomavaka. Tsika ne milonety milonety tsy hoe malonety fa milonety. Fa maninona ny nampifanenan'Andriamanitra ianao amina asa fanompoana ny sehoan'i Jesosy tanatina mesazy nandraisanao zavatra. Zay fotsiny le izy. Marina tokoa za misaraka amin'i Jesosy. Oui, tena za misaraka amin'i Jesosy. Fa raha tsapanao sy renao ny asaribidin'ny zavatsoa voarainao, tohizo ny dia. Tohizo ny dia eo amin'izay efa anomezan'Andriamanitra anao tara-pahazavana anomanana anao ho amin'ny mandrakizay. Androany maraina zany afaka amotsotra zavatra be dia be Jesosy. Ataovy amen moa, aza matahotra manao amen amin'izany. Fa ny antoka tian'Andriamanitra ho hita dia hoe ny fiainam-panahinao tsy tokony ho voakasika le cadeau ataony. Fiainam-panahinao zany tena miorina tsara foana na ho ataony androany maraina na tsy ho ataony. Na ho ataony rapitso na tsy ho ataony. Pastera aza siana le tsy ho ataony. Tsy maintsy mianatra an'izay tsika ka. Satria Andriamanitra tsy azo sika terena. Fa isika ny tokony manery ny tenantsika ankatoan'Andriamanitra raha ny metoky hoe tompo omenao io za hivavaka foana. Tsy ala amin'le hetaheta sy le firehetana. Satria ny sarobidy tsy le zavatra omenao fa ianao. Rehefa amany olana i Adama zao Andriamanitra tao Edena, dia avy tao amin'ny Adama ihany no navoaka ilay taolana nataony ho lasa nofo amandrà natao hoe Eva. Genesis 2:20 aminaran'i Jesosy. Ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovahandriamanitra tamin'ny rahalehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny rahalehilahy. Tao amin'ny testamenta taloha hatramin'ny fotoam-panombohana ka hatramin'ny fahatongavan'i Jesosy dia avoaka arao tsara avoakan'Andriamanitra vao anatin'ny olana ny vahaolana. Fa rehefa tonga Jesosy dia nafindran'Andriamanitra tsy ho ao anatin'le olana no ahitanao an'le vahaolana fa ao amin'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy zany dia tsy misy Eva avoaka avy ao anaty Adama intsony. Fa na i Adama na Eva dia avoaka avy ao amin'ny Kristy. Satria izy ny Korintianina 2:5-7 ka raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny solution taloha dia nafen'Andriamanitra ao amin'ny problème. Ny vahaolana tany aloha dia nafen'Andriamanitra ho ao amin'ny olana. Dia le olana avy ao amin'le olan'Andriamanitra no mamoaka an'le vahaolana. Fa rehefa tonga Jesosy dia lasa nangonina ho ao amin'ny Kristy avokoa ny vahaolana rehetra. Tsangana ny tanan'izay maheno hoe principe-na communion moa tsy tena aritsika androany maraina ity. Korintianina 2:4-5 aminaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maiziny no ampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Efesianina 5:4-10. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory mitsangana maty dia ampahazavanao Kristy. Tsy avy ao anaty aizina intsony no mivoaka le mazava fa avy ao amin'ny Kristy no mivoaka ny mazava. Rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena Mosesy dia tao ambanin'le rano no nisy lalana sy tany maina. Fa rehefa tonga Jesosy teo izy Jesosy za no lalana. Lasa Jesosy amin'izay le lalana fa tsy ao amin'le olana na ao amin'le manahirana no hiandran-dranao hoe tsy maintsy misy hamahana azy ao, lasa ao amin'i Jesosy. Ny mampety antsika dia ny miverinao amin'i Jesosy, ny mampety antsika dia ny mifantoka amin'i Jesosy, ny mampety antsika dia ny miaraka amin'i Jesosy, ny mampety antsika dia ny mametraka
ny zavatra rehetra ho ao amin'i Jesosy. Salama fasivy amin'ny sivifolo amin'ny zato ny andimy faraiky amin'ny fitopolo. Psaume 119 71 amin'ny anaran'i Jesosy. Soa ihany a nampahoriana mba hianarako ny didinao. Taloha, avereny hoe taloha. Taloha ny sekolon'ny didy na ny sekolon'ny toetra dia tao amin'ny fahoriana. Fa rehefa tonga Jesosy dia zao ny teneny ao Matthieu 11:29, entony ziogako menara amiko. Tonga dia direct tany aminy amin'izay ianao ny mianatra an'ilay toetra. Fa tsy hoe tsy maintsy mandalo lalam-pahoriana ianao vao mianatra an'ilay toetra. Avy eo, raha misy fahoriana mety mitranga dia manamasaka an'ilay toetra nianaranao directement avy tamin'i Jesosy. Tena akaikinao ianao tsy mianatra toetra avy amin'ny expérience hoe, fa mianatra toetra ao amin'i Jesosy hoe. Maharitra kokoa zany ny sekolon'ny toetra directement ao amin'i Jesosy ao amin'ny fiombonana. Mihoatra lavitra noho ny sekolon'ny toetra avy amin'ny lalam-piainana mety nandehananao. Mety mandray lesontsika avy amin'izay niaina antsika tany amin'ny lasa, tsy diso izay. Fa ny tena lesona maharitra ilayntsika ao amin'ny mandrakizay dia izay raisitsika ao amin'i Jesosy, ao anaty fitokanana, ao anaty vavaka sy ao anaty fiarahana amin'Andriamanitra. Tena akaikinao ny fiarahanao amin'i Jesosy hoe dia tokony handraisanao lesona hoe menara aminy hoe. Amen. Ny modelintsika ihany koa dia Jesosy. Le voalohany teo ny sorsa rehetra dia ao amin'i Jesosy. Ty faharoa ty ny modelintsika tokony hoarahantsika dia Jesosy. Izy no modèle. Zany hoe ny zavatra ataontsika dia tokony makatahaka ny fomba fanaovan'i Jesosy azy. Tena akaikinao mianatra manao zavatra anankiray hoe ohatry ny fomba fanaovan'i Jesosy azy. Ao amin'ny testamenta taloha zao ringanao amin'ny ranomasina mena ny mpanenjika ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy dia nisehony teo amin'ny lalany Damaskosy ny mpanenjika azy. No teo tsara fa tonga dia réaction hafa mihitsy satria entiko mety hogakontsika fa maninona nisy fandringana tany amin'ny testamenta taloha. Ny anton'ilay fandringana tany amin'ny testamenta taloha mba ho tapitra eo amin'ilay olona manompo devoly, mifanompo ny devoly fa tsy miampita ny mitaranana. Satria mbola tsy tonga Jesosy dia mbola tsy afaka délivrena amin'ny devoly ny olona. Fa tsy maintsy ilay olona manaiky ilay fampianarana devoly tsy maintsy isorina eto ambony tany satria manana objectif Andriamanitra amerina an'ity tany ity mba ho feno Andriamanitra fa tsy ho feno devoly. Aza dino fa safidy n'ilay fanompona. Safidy mahatonga ilay olona hanompo devoly. Mihaino tsara tsika. Fa zao nefa ny aompon'Andriamanitra nefa tia novonjena nefa iny olona iny. Zay mahatonga n'Andriamanitra nanao ny fomba rehetra mba ho tonga olona Jesosy haka ny toeran'ny olona izarany fahamarinany teny sy ny filazantsara ny fanjakana fa tsy ny jiosy rery ny tiany Jesosy hovonjena fa ny olona rehetra. Dia nanomboka teo amin'izay ny olona ratsy fanahy tsy naringana ohatrany tamin'ny testamenta taloha fa vangin'Andriamanitra dia vonjeny. Androany zany manoloana ny mpanenjika mety misy eo amin'ny fiainanao dia tsy tokony hanampaniriana ianao ohatran'izay nitranga tany amin'ny ranomasina mena. Nefa koa azo raisina fomba anankiray hoe raha ohatra ka tena irinao ho tratran'ny rano ny mpanenjika anao dia faniriana mba ho vita batisa zany le mpanenjika. Afaka raisina an'izay le finoana. Raha zay natao fonao dia azo raisina. Hoe tena maniry Andriamanitra mba vita batisa sitrika eto ireny mpanenjika ana ireny ohatra ny tamin'ny ranomasina dia azo raisina ihany. Zany hoe le toetra tsara avy ao anatinao zany dia ho tarafina amin'ny etaetanao manoloana ny olona mety manao tsinitsinina na manenjika na manao ratsy ianao fa ianao rehefa tsara fanahy dia tsy maniry zavatra ratsy. Tena akaikinao ohatran'i Jesosy ianao hoe tsara fanahy, saina tsara, maniry zavatra tsara ho an'ny olona rehetra hoe. Avereny ho an'ny olona rehetra hoe. Saoly nanenjika sy nandringana ny fiangonana kristianina fa Jesosy tsy nandringana ny Saoly fa namanga ny Saoly ary namonjy ny Saoly. Teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy
tsy nitovy tamin'ny réaction samsona to dia zao tana tao pony meoery ahafahako mandringana anreto filistiny reto tonga dia maty niaraka tamin'ny daolo ny fahavalony fa neny jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny antso famindrapo izy ho an'zy rehetra namono azy teo amin'ny azo fijaliana ho an'le jiosy sy ho an'ny romanina zany koa ny réaction tokony ataontsika tsy tokony ho mavesatra ny ao anatintsika tsy tokony ho mangidy tokony ho tia famindrapo tokony ho misaina famelan-keloka tokony ho afaka mamotsotra amin'ny fo zay mety ho fahadisoana hijoroan'ny olona mamono anao sy manao tsy mety eo amin'ny fiainanao avereno jesosy ny modely tsara hoe eto zany jesosy mampanatra antsika efa ao anatin'izay mety wow faharatsiana mety miatra dia tsy tian'Andriamanitra ianao hamaly ratsy ny ratsy fa tian'Andriamanitra ianao hamaly soa ny ratsy mitomboka any amin'ny zavatra saintsainina any amin'ny zavatra tenenina sy any amin'ny zavatra atao tandray moa fonao io fa na io fonao io manaiky iova toetra dia amaritra ny fiafaranao ny toetra ratsy dia mampahazo aina fana ratsy ary ny olona ratsy toetra dia ho ratsy fiafara sotran jesosy tsisy manao amanina alleloia tena aza manao amanina satria ratsy be izy mantsy ny olona tsara toetra dia mampahazo aina ny fanahin'Andriamanitra taovy amanina ary ny olona tsara toetra dia tsara fiafara dia tena kekinao dia maninona mbola manao ratsy toetra hoe anisan'izao ny fanontaniana mila fanasitranana fa tsy hoe mila valina fotsiny fantatsika zany zao zay ny fahamarinana fa ny fanahy ratsy tonga dia tamana ny devoly sahirana zany ny pastera sy ny mpiandry miala aminaran'i Jesosy miala aminaran'i Jesosy rehefa nefa ianao ratsy toetra sanatria zany hitanareo amin'izay zany le problème ny mitobo sy ny mitoam-pifoazana amin'ny fiangonana devoly roahana nefa ny toetran'le olona mahatamana an'le devoly roahana dia zao miala vedeka le devoly miala ao ambadiky ny fiangonana satria ny roahana izy dia miandro izy satria maninona misy akamany ao mahatamana azy tendrena akaikinao esory zay mahatamana ny devoly hoe iaino zay mahatamana an'Andriamanitra hoe ny olona ratsy toetra tsy possible ho tsara fiafara reto raha te ho tsara fiafara ianao maneke angetaheta fahatsara-piainana sy fahatsara-po fantatsika efa tsy ezaka ilay izy satria raha vao miezaka ianao dia ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy firehariana indray zay ao amin'ny azoekail efa manetry tena daholo zay dia efa latsaka sady indray izy mila mitandrina be tsika satria tsy hoe sekolony toetra dia indray ny apiaboabo anao eo apiepiebo anao fa maneke fotsiny hoe izy ny anjarako dia mangetaheta eo anatren'Andriamanitra tompo tiako zany teny be deaibe zany ianao ny modelina tena tiako raha ianao tokoa ny modelina amin'ny fiainako tiako zany toetra zany hoe tia mamindra fotsy tena hoe mora mamela heloko tsy raha mora miakatra tsy tara raha andro amin'ny maraintsika manapa-kevitra ny anina fiainana tsara any anatin'ny fo mba afan'Andriamanitra mahazo aina hanokatra zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ety ivelany ty zavatra ty raiso afaka mbola iova amin'ny fiainanao io mety efa amataonany sy amapolo taona ny mety ohatran'io fa mbola afaka miova io ny mampiovan'io tsy ny famonjentsika fotoam-bavaka na dia ilaina ary zany fa mifaneketsika an'le teny akasika ny any anatintsika mba hanovana n'le farantsy toetra ho tonga fahatsara-toetra ampahazo aina an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao dikan'izay tsy hoe miova ho azy le fiainanao satria ny teny hafa iova fa misy ifandraisany amin'ny fanekenao hanova ny fomba fijerinao mba hajanony le ratsy saina na ratsy saina kely na rahan'i Jesosy mba tsisy tsony eto ratsy saina be mba tsisy tsony zany mampahela zavatra le izy satria tsy mety tsy afaka miasa Andriamanitra hamaly ny finoanao rehefa ratsy ny sainao satria ny finoana tehirizina amin'ny fieritreretana madio ny atao hoe olo ny finoana dia olo ny saina tsara tena kaikinao ny olo ny finoana amin'ny saina tsara hoe ny olona ratsy saina hoe very finoana vereny zay impiry zany tsika eo amin'ny andavanandro mpiainantsika ny latsaka ny fakapanahy mandrava ny finoantsika nefa tsika manantena fa Andriamanitra hiasa hamaly ny finoantsika ary efa mba nandray lesona momba ny assistance divine sy mifanitrona hoe engania Andriamanitra mba hamaly mihoatra noho ny finoantsika deja eo amin'le finoana normal efa tsy mivaly
tsika nefa mba miandrandra mba hivaly mihoatra ny finoana nefa amin'le finoana Andriamanitra tia hita hoe ny olon'ny finoana tsara saina avy reno atao izao lohanao ny olon'ny finoana tsara saina hoe avy reno madio ny saiko hoe tsara ny saiko hoe raha ny Jesosy manadio ny fieritreretako hoe amen. Isaka misy zavatra midona sy mitranga aiza mola izy tsy lavitra be nela izy tsy atiana zany no atao exercice atanana ao an-trano zany ny tena voasedra ny ao amin'ny tokantrano anie tsy voatery ho zavatra mahafinaritra anao daholo fa fantatrao ve misy zavatra tsara be ao ambadika ao misy zavatra tsisy manao amen misy zavatra tsara be ao ambadika ao satria Andriamanitra no mifeny tokantranonao zay no mahatonga anao mila manazatra ny sainao tsy ho mora misaina zavatra negatif isaky ny misy zavatra midona sy mitranga satria fantatrao fa efa napetraka ao mambavaka io efa nendala-pikarakarana Andriamanitra tsy ho hitan'ny masony io ile izy fa le nitenenin' Jesosy manadio ny sainao dia isaky misy zavatra mitranga dia mahita ianao izy tsara zany misy zavatra tsara ao ambadika eo zany ny exercice na finoana isan'andro atreha atsika fa raha vao manaiky tsika tena minomo hoe afaka mbola hiovany zavatra rehetra ny mangidy ama-polopolo taonany afaka hivady io fahamamiana ao anatin'ny promessin'Andriamanitra zany ao amin'ny Kristy le zany fahamamiana zany fa le izy tsy hoe ny fifandraisanareo menakavy kely no mamy enao mihitsy ny lasa mamy enao mihitsy ny lasa mamoaka fahamamiana tsy mangidy tsony ianao etso misy olona zao tsy fata fa mangidy le izy dia tena manahirana isorana ny tompo mamonjy sekoly daholo ny mpianakavy dia miara-miaritra aloha mba hiara-manamboninahitra fa titeny ndaontsika anaiky aiza hoe zary izy zany zaza tsaraina amin'ny fomba fijeriko fa zany hoe tsara saina be fa ny fijeriko tokony ho hitany amin'ny masonao zany aza vela isirika hoe ka masoko efa ivona hatramin'izay le io hatramin'izay nge ohatra mbola mampatany tena hoe fa maninana ohatra n'io masonao hatramin'izay zay ne mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin-kainy raha tsara toetra ianao dia hitany amin'ny tarehanao mova tsy ho miramirana ny tavanao raha tsara toetra ianao zay blocage any anaty va ao miaraka amin'i Jesosy olana amina hoe olona 20 taona lasa nanapodika amin'ny fiainanao mamela ny elo ny fandriamanitra zay ne le androany resantsika no avinao ne tsy eny am-pelantanan'le ny miverinao fa nanapodika an'izy 20 taona lasa eny am-pelantanan'i Jesosy afaka anao ny rehetra androany maraina no avinao mba sotehaka amin'ny revidrevitra tsara ho an'i Jesosy tsy haiko zay mety tatarainao eto androany maraina nangataka dinika ianao raha hoe reto daholo pasteur ny liste ny fijaliako dia hiteny aminao hoe tena tsy manam-potoana fa hivavaka ho anao fa mahavariana nefa vao misokatra fotsiny fonao dia avelanao eloka le olona tompo mamela ny eloky sy ary tsy adiny koa koa mibetsaka izy zany zay le narahantsika tao teo amin'ny azo fijaliany Jesosy fantatra Jesosy fa raha eo izy mivonto fo eo na ny anjely ery sahirana mo hanokatra ny vavatim-pasana na dia niteneny ny ary fahitsangana izy mamela eloka zao no mahatonga le famelan-keloka bloqué ka le izy pastera reto ny tsara tokony tranga raha tsy nanao an'iny fahadisoana iny ny olona eny dia zao mivalana na nanao an'izay fahadisoana izay ary ny olona iny andro maraina Jesosy afaka amerina n'le tsara tsy nitranga ary mbola ataony amin'ny folo eny ary ataovy amainina moe le volany bloqué ny farao anie tsy very hoan'izay manana an'izay problème zay andro maraina ny volany nalain'ny farao anie ka tsy hoe bloqué fa caisse d'épargne satria Andriamanitra mahalala hoe reto raha vao mena vola mividy akanjo mividy an'izao tsy ratsy mividy akanjo dia misy mijerijery anandra hoe inona fa Andriamanitra mahita hoe tena ilany zareo an'io volamena io tsy mandritry n'izy le andevo fa rehefa le ho afaka satria ny saina andevo mandany vola aza misaina olona ianao fa tsy olona ny teneniko fa fanahy riana zany saina vao misaina an'izay fotsy ianao dia efa tahin'Andriamanitra ianao miova aminaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta dikan'izay ny zavatra nitranga rehetra atreto teo amin'ny fiainantsika zany miara miasa ahasoa zay ty an'Andriamanitra dao tsika hifantoka amin'le fitiavana ahoana ny fanehom-pitiavana ianao zany le ty na tsy tiana ary
Ianao le tia ao an-trano tsy miandro valim-pity amin'izay tianao ao an-trano. Problema atao amin'ity trano ity zany ohatran'ny za foana zay zao a aretina. Sekolim-panasitrana andro maraina sitrana ianao minaran'i Jesosy. Raha tianao Andriamanitra hamarina an'le tena hoe miara-miasa masoa zavatra rehetra kaikinao. Raha tianao le miara-miasa masoa teneno izy. Avereno, raha tianao le miara-miasa masoa dia miana fitiavana hoe. Tsy fitiavan'olombelona hoe fa fitiavana agape le izy hoe. Ny fitiavana agape tsy averinao ty fitiavana agape ty amin'ny fotoana rehetra. Tsy miandry ny fitiavan'ny hafa. Tsy miandry valim-pity ao mpanaovana zavatra anankiray. Tsy miandry retour, tsy miandry valana. Ary manam-paharetana ny amin'izay mety ho fahosan'ny faneho-pitiavana manodidina. Tonga dia renao mihitsy zany hoe feno fitiavana ianao dia na tsisy maneho ary ao an-trano dia tsy mitaky ary tsisy manky. Satria ty zany misy problème. Le manky fitiavana io zany atahorana ho manky visy. Misy rehefa tena miaona amin'i Jesosy ianao dia voky ny fitiavan'i Jesosy. Dia rehefa voky ny fitiavan'i Jesosy ianao dia lasa mahay maneho fitiavana amin'ny ao an-tranonao. Aneho fitiavana ny ao an-trano. Ao an-tranonareo zao mety hoe ohatra zany fa tsy dia taitaitra efa miny manakipy maso fa tsy dia jery masonao mihitsy aloha fa misy mijerijery be anahy eto dia zao ny ao an-tokantranonareo zany mba mifaneho-teny fitiavana. Verina avy ety ianao dia mba teneno ny ankonanao. Tiako nareo. Tiako ianao. Alléluia. Io zao misy misaina tamin'ny 1960 amin'ny farany nisy zany. Saotra an'Andriamanitra zany fandrao maraina ny fotoana hamerenana an'izany somatsara ao an-trano. Dia tsy mifampimeme hoe zay ny tany amin'ny sekoly. Tiako ianao. Tsy le tany mba atao sérieux le izy. Andefasa SMS raha misy anetany lavitra na ohatr'izay. Matsiaro hoe aiza ho aiza nareo hoe asio fitiavana ao an-trano. Ny valim-bavaka hipoaka anie tsy ho ana-tokantrano tsisy fitiavana andraso kosa aloha. Ohatra. Hoe tena tonga dia misy an'le tena le afera mirefotra be amin'le tena amin'le tena. Dia avy eo samy mandeha amin'izay vakansa tiano ny ray trano. Dia nareo mitratra fa zany fa sitrapon'Andriamanitra. Hoe zany dia ary dia nareo ty. Zareo fotsiny vola dia samy manao zay. Tsy zany ka. Unité le izy ankohonana. Fianakaviana. Iray fo. Iray saina. Tsy voatery le toerana fa le fiarahanareo mihitsy ndao mba hiara-ninina composé etsy. Le fiarahana fa tsy le etsy. Le fiarahana. Dia Andriamanitra mahita hoe wow, miara-manetry tena ny mpianakavy, miara-miaina fitiavana. Afaka votsitra zany izay mba fahafenoana sy fahafikarana tokony ho an'le tokantrano. Tsy ngany tana izay maheno hoe miana mpitiavana ao an-trano. Aza be kizitina. Tsy mandahy, tsy mora le izy. Tsy mora ny mety hoe zavatra trehana. Fa mora io rehefa manaiky ianao amoaka toem-panaraka an'Andriamanitra anankiray atao hoe fahatsorana. Ay zany manatsotra an'io tsy président fa toem-panahy ao anatinao. Dikan'izay tsy miandro olona ianao anatsotra an'izay mety misy eo amin'ny fiainanao fa ny toem-panaraka an'Andriamanitra fahatsorana ao anatinao ny mahatonga anao lasa mijoro afaka manatsotra ny zavatra sarotra rehetra. Misy resaka tonga eo aminao dia ianao tsy le manasaro-dresaka. Tena kaikinao tsy manasaro-dresaka hoe tsy manasaro-javatra hoe. Alléluia. Romaina 12:21 aza mety ho resy ny ratsy ianao fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Romaina 12:14 eo ambony kely eo misaora izay manenjika anareo misaora fa aza manozona. Anisan'ny modely tsara resika momba an' Jesosy zao dia izy tena tia manao ny sitrapony rainy. Izy moa tena mihitsy hoe ny hanina ho azy izy dia manao ny sitrapony raika sy mahavita ny asako. Anisan'ny sitrapony ray rehefa nanaiky ny 12 mirahalahy eny tsara. Rehefa nanaiky ny 12 mirahalahy fa hanaraka an' Jesosy ary anompo aminy dia lasa Jesosy mivavaka ny saotra ny rainy. Saotra ray eo fa reo ny nomenao dia nanaiky ry zareo. Saotra tato. Rehefa maty Jaona mpanao batisa dia lasa nandeha nivavaka Jesosy. Misaotra tato. Maty somatsara Jaona. Amin'ny zavatra rehetra. Rehefa avy nampahitana tamin'ny fahitana ara-paminana iny Jesosy hoe hamadika Petera. Lasa izy mivavaka tao Getsemane. Misaotra ray eo.
sotra betsaka fa raha misy ny nantenaiko mba tena hijoro dia petera fa hamadika izy ary efa hivavaka ho azy mba ho tafaverina izy. Rehefa nampahitan'Andriamanitra ray an' Jesosy hoe Jodasy le hamadika dia efa lasa Jesosy efa lasa izy efa mivitainy mivavaka saotra Andriamanitra fa Jodasy zany no hatateraka ny plany mpamonjena amin'ny fanolorana ny zanak'olona. Fa efa niteny izy ny zanak'olona tsy maintsy atolotra fa loza ho an'izay manaiky ho anolotra. Zany hoe ty fiainam-pisaorana ity zany tsy fahazarana fotsiny fa tena tokony ho fahazaram-piainana mihitsiny ho antsika zanak'Andriamanitra mametraka an' Jesosy ho modely. Tena kaikinao mianatra misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra hoe. Rehefa misy zavatra tsara mitranga hoe dia sady mitsikitsiky no misaotra an'Andriamanitra hoe. Dia rehefa misy zavatra ohatrany tsy dia tiana hoe sady miravoravo hoe no misaotra an'Andriamanitra. Ao zany zao tsy sarotra be satria ny zavatra mitranga eo fiainantsika ny mifamaofao zany fa le réaction sy ny attitude ny tokony ho ahitana hoe olon'ny communion tsika izay niainan' Jesosy no ianarantsika. Poka ny afera saotra Jesosy nitsefotra ny afera saotra Jesosy ny antso ny client rehefa nandinika izay dia ho afolo eny ny komandy. Ny antso le client folo eny rehefa nandinika izay dia avelany indray fotra nisy problème arabola fa anileny komandy. Azo atao teoria zany fa isan'andro rehefa andehanao amakivaky ny tontolo andro avy eo ny herinandro sy ny fiainanao mba raisy zany teny zany tonga dia ampiaro isaoro ny zavatra rehetra. Ny olona mivavaka sensible amina trasina valim-bavaka. Mbola tsy mitendry dia valim-bavaka mipoka be fa vo ohatrany misy ohatrany tandindona ohatrany mbola vo kely mitselika fotsiny ny olona mivavaka to dia sensible hoe ino le nangatahako. Zay mahatonga ny Eli rehefa nandoalika ny ankohaka naniraka an'le mpanompony teny tsisy inona mihitsy iverena ozy izy fa matotsika mivavaka Andriamanitra efa niteny tsy maintsy misy oranao. Dia rehefa nandoalika Eli nivavaka mifantoka tsara izy dia ozy le mpanompo tsy haiko aloha fa ohatrany misy zavatra kely ohatrany ny tiako ve dia valim-bavaka satria izy tsy mivavaka. Fa Eli le afeno vavaka fifandraisana tamin'Andriamanitra iny vo eniny hoe le izany hoe orambeny nandrandrayntsika fa ohatra mifelantanana kely tsisy ilana azy le miainga avy any fa Eli to dia sensible be efa izy zany. Tsika zao rehefa mivavaka tompo mba ho vita daholo ny route nationale rehetra dia vao maheno ianao hoe ohatrany efa misy 100 mètre vita tokony to dia misy fifaliana atinao hoe zay fa efa manomboka mivala mivavaka. Fa ny réaction ny olona tsy 100 mètre ve mody mba hisesehoana miasa io inona satria maninona tena akaikinao satria tsy mivavaka hoe dia tsy mora mahita zavatra tsara hoe avereno tsisy finoana ratsy saina tsy miteny afa-tsy zavatra negativa avereno mila miova. Ao an-trantsika zao rehefa mifampivavaka io zany mivavaka ho an'ny ankonanao. Ny angatahanao ohatra hoe tompo vavaka mba tsy hatory ny ankonako rehefa mitory teny ohatra zany zavatra mitranga tsy matory ny ankonanao fa manoka. Ianao zao tokony to dia efa mahita wow saotra Jesosy tena efa manomboka efa tsy toromaso efa manoka sisa kely sisa. Fa ny olona tsy mivavaka tonga dia be menimenina. Olona tsy matory nangatahako olona manoka amin'ny vatanao tsy mety mahita zavatra tsara ny olona tsy mivavaka. Miangavy ianao iverenao amin'izay ny sujet de prière rehetra efa nentinao dia miaraha tsara amin'izay ny fanamasina fa tokony hisy fifaliana ny boiboika avy any anatinao any satria za tena sûr à 100% fa efa nanomboka namaly Andriamanitra na dia tsy kelikely azy fa tia no hita le fifaliana ao anatinao maneho fa mahatoky amin'ny valim-bavaka kely ianao mba ahafahan'Andriamanitra manendry ianao amin'ny valim-bavaka lehibe. Ny réaction atsika zany no manimba zavatra. Zay mahatonga atsika mila mitandrina amin'ny réaction atsika. Io olona io tsy voatery hiova tonga dia eo ny ohatrany tamin'ny andron'ny Saoly anie.
zay ny tianao. Raha zay mantsy ny tianao dia enjery eny ambony soavaly izy dia ho jamba. Ianao ny karakara azy sao dia mifananitsika. Tsy aloha ilay tsy kelikely amin'ilay planin'ny tompo eny. Ohatry ny tsy zaka izany kirana azy andrany any amin'ny maso ny ankonany izany. Izy ka fo maso iny ny tery tompo. Nefa ianao atao voatra ny saoly. Ianao aza maika amin'izay karazan'izay hoe afaka hiovany ao an-trano hoe afaka hiovany ankonanao hoe fa tsy kelikely hoe. Alleluia. Datsika hitsangana amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izany teny izany. Jesosy no source ary Jesosy no modely tsara. Ny rehetra dia fantary fa efa nangonon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ianao zany tsy tokony atahotra. Tena kaikinao, efa ao ilay izy. Avereno, efa ao ilay izy. Andriamanitra tsy hoe hanao, fa efa vita ilay izy. Fa ny mamaky an' Jesosy nefa fantatsika ozy izy hoe inona moa soa azon'ny olona raha azony izao rehetra izao kanefa very ny aina. Ny sosian'ny tompo izany tsy ilay ianao very vola fa ianao very aina. Izay mahatonga antsika manome toky hoe Andriamanitra ny aiko sarobidy hiatrika ny mandrakizay. Tsy avelako izy valim-bavaka avy aminao ampisaraka aminao. Tsy avelako izy vanim-potoana maharitraritra iandrasako valim-bavaka tsy mety tonga ampisaraka aminao. Satria azoko amin'izay izy fa aikeny ao ambadika le izy le za tadiaviny devoly ho tafasaraka aminao. Tsy ny angezan'ilay valim-bavaka aza mieritreritra hoe mahatonga ilay izy elaela ny tompo mihitsy mila fotoana maharitraritra fa ilay valim-bavaka matsy ngeza be. Indray mpimaso dia afaka ataony andro zao maraina izao vao vita ny amainina afaka atao dia ho ataony amin'ny fomba mahagaga amin'ny fomba tsy takatry ny saina tsy hazavaina. Rehefa tsy avery ianao. Tena promis fa tsy avery ana. Eny e, iny zany antarantsika iny zany mino e. Fa ny tompo tsy manaiky an'izay, fa ny tompo tia hita eny an-dalana hoe tena izay tokotsany ve. Izay mahatonga antsika tena mila mitandrina tsara. Avereno, ny rehetra ilaiko efa vita, efa vonona ao amin'ny Kristy. Avereno, Jesosy ny modeliko. Amen. So anatin'ny tananao dia manao vavaka dia miresaha amin'Andriamanitra mba ho tafaverina tsara ao anatinao izany fahamarinana izany. Amakivaky fiainana indray ianao androany dia any amin'izay aleanao any dia ho tonga saina foana ianao hoe tsy eny am-pelantanan'olona ilay izy fa eny am-pelantananao. Eny am-pelantanan' Jesosy zafady. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, androany izay nampatsiahivinao fa natao hijery anao, natao hibanjina anao. Tsotra be ny antony nomenao androany satria ny rehetra dia efa novitainao anay ary efa nangonina miandra ny fotoana mahamety ao aminao. Izay rehetra izany tsy tokony hanam-panahiana satria izay mety ho anahianay, atahoranay, irianay, sy angatahanay tsy zavatra vao hatao fa zavatra efa misy ao aminao. Tianao hijoro izay ao anatina toky ary izany no entinentiny hatrehanao ilana amin'ny fanampiana avy aminao tokoa satria tsy tokony zavatra tsara na zavatra ratsy ka vita ampisaraka anay aminao. Tokony ho matanjaka ny etaeta sy ny fandresen-dahatra ao anatin'ny zanako tsiraray avy tonga eto androany fa tsy hisy ninona ho avelanay ampisaraka anay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka koa izay tompo, mila ny fanampianao satria ny modely tsara indrindra dia enao amin'izay efa nasehoanao, na modelina famindrapo sy famelan-keloka, na modelina fanaovana zavatra tsara, fafana miaina anatina fahatanterahana sy fiainam-pitiavana, fiainam-pisaorana. Raha amin'ny anaran'i Jesosy vangio izay mba tena anaiky hiaina araka modelina petraka ao. Raha misy olona manatrika eto hiara-panenjehana dia ataovy misokatra amin'ny fonay miaraka eto tompo hiandrandra famonjehana ho an'izay olona mety manao tsy mety
mety manenjika, mety mitsara tsy marina, mety manendrikendrika, mety miandrikendry-toana. Reny rehetrareny dia navelanao hitranga mba hanananay ny fonao, fa ianao sady tsy naratra ny sady tsy tafitoana ny tsy navesatra, ny tsy nalahelo. Zany ny fiovana tianao hita eo amin'ny fiainanay, ary zany no entinentina atrehanao indray androany maraina. Misaotra betsaka fa napatsa ivonao teto tokoa fa natao hiaina ny sitraponao izay. Be dia be ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainanay, ary tsy aro ho zavatra mahafinaritra avokoa, fa le attitude nampianarinao mihitsy no hisaorana ianao. Tsarovy ny zanakao rehetra anina fiaina mpisaorana, tena masaka sy mamy ary mavesatra tsara amin'ny fotoana rehetra, amin'izay mitranga sy miseho. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Manasanao azo toerana vetivety dia anao fanatintsika ankasitraka an'Andriamanitra mifotsika iray manontolo fa namangentsika teto indray Andriamanitra teto amin'ny fanatrehana. Sekolim-panasitranana avereny hoe sitrana. Amen. Ny fomba fiatrehantsika fiainana, ny fomba fijery, ny fomba famalitsika ny hafa. Za mahita fa isy fahamamiana be, témoignage be atao ato amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ivery ianao dia hiteny hoe ay pastera, tena ny zavatra tsy nieritreretiny izay, tena efa amapolo taonany, efa kontiny efa ray trano aminay mihitsy le problema. Fa tao aorianan'ilay famangina iny ohatran'ny zavatra niova zany, na ny atmosfera ao an-trano ary ohatran'ny tsy mifampikizitiny izany intsony, dia mahavariana pastera fa rehefa tsy mifampikizitiny izay dia ohatran'ny tonga ho azy zany ny fahasoavana sy ny fampahitana fity. Ohatran'ny hoe ay zany kay na ny fahatsarana ary ke tsy te hiaripetraka aminay eto anatin'ilay faratsy toetra. Fa rehefa nanaiky ho tarihan'ny fanamasina mba ho tsara toetra ny ray trano, tsara saina. Alleluia. Dia ohatry manomboka ny zavatra tsara ny tranga be dia be. Hitranga eo fiainan'ny tsiraray avy izay tonga eto izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatra hoe ohatran'ny sarotra be ilay zavatra teneniko izay zao hoe misy zavatra izay efa ela be mihitsy fa ho ataon'Andriamanitra ilay izy. Ny antony nomeny ny teny mba hampiorina anao tsy hiala aminy dikan'izay raha ho votsoran'Andriamanitra ilay izy dia azo antoka Andriamanitra fa tsy ho very ianao izy. Amen. Amen. Tahiny Jesosy miara-miova. Avereny hoe miara-miova. Avereny miara-miova. Avereny miara-miova. Alleluia. Tatsika hitsangana mivonatra ny tompo ary. Misaora Andriamanitra mifono ray manontolo, misaora azy fa isan'izay tonga teto ianao. Misaoran'i Jesosy fa nanome teny Andriamanitra, manaitra, manangana, mampahery, mampianatra, manintsy, manome fiainana, manome famelombelomana. Misaora Andriamanitra ny amin'ny fiainana tokantranonao, misaora Andriamanitra ny amin'ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Mety be dia be ny zavatra tsy takatry ny saina. Misaora azy fa mampiofana anao amin'ny faharetan'Andriamanitra ao anatin'ilay tranga ohatry ny ela, fa tsy ela io, tsy ela izany io satria omen'Andriamanitra anao ny toetrany. Misaotra anao izay ray amin'anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina nomenao teny izay misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra fa ny teninao dia alefanao anasitrana anay sy anafaka anay amin'ny longozy ny anjeranay. Misaotra fa manasitrana ny any anaty ianao ary manasitrana ny tokantrano, manasitrana ny fiainanay. Raiso ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mbola toy isika ny vavaka ray amin'anaran'i Jesosy. Ndeto ny zanakao tonga nanome voninahitra anao vao maraina. Dia amakivaky ny tontolo andro izy sy ny herinandro, ao ny karakara, ao ny asa, ao ny tady izay mba mety hoeverina fa mahasoa. Androany ianao nampatsiaro fa ao aminao zany. Zany mba angatany Tompo mba ho votsoranao ho an'ny tsiraray avy ny anjara fahasoavana ho azy amin'izay fisehoana ara-pahagagana. Mino izay fa tsy ohatry ny daholo be ny zavatra hitranga, fa le ohatry le mitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba mahagaga, amin'ny fomba tsy takatry ny saina, amin'ny fomba tsy hay hazavaina. Mahita izay fa hiasa ianao Tompo ary zany no angatany miesay eo amin'ny fiainan'ny zanakao tsiraray avy. Raha misy korotana ao an-tokantrano dia mametraka izay. Ianao ilay Andriamanitra ny fiadanana, Andriamanitra ny filaminana. Ataovy miamisokatra hatrany anatin'ny fonay andrantra fa ainao atao ny mamerina an'izay potika, izay rava sy izay very tany amin'ny lasanay. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto, manana fahasahiranana miatrika amin'ny fiainana tokantrano. Ataovy misokatra izay mba hanjara tsara tokony ho azy Tompo, amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanam-po, amin'ny fahatsarana. Tsarovy ankoa izay hiatrika ny asa aman-drarahana. Ianao hanamora, hanatsotra
anokatra lalana hitahiry. Tsarovana koa zay tonga eto ka manana olana amin'ny resaka asa. Mety fatrapitady tsy mety mahita. Andro marina ataovy misokatra izany satria fantany tompo fa tsy nepelatanan'ny mpanome asa le asa fa nepelatananao ary tsy natao hampisaraka azy aminao le asa tsara ho sokafanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka ao tsara ray avy koa tompo ho an'izay mety ao anatina fasahirana ara-pahasalamana, mety misy fanaintainana kely, misy fampahoriana mety mitady haharitra amin'izao ririnina izao. Vavaka ho azy mba ho marina trany ny fafahany misitraka ny fahasoavana maimaimpona avy aminao fa nidiakapoka ny aretanao fanasitranao anay. Manonona fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny vatanao. Hatrany tapidokatra ny paladia, hatrety ivelany ka hatrany anatiny sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Natao ho salama ianao satria fankapohan'i Jesosy. Natao ho andresy ianao avy amin'ny fandresen'i Jesosy. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponko andreo zanakay izay manala fanadinana, ianao hita azy ireo anambina azy, anampy azy. Tsarovana koa izay mikarakara taratasy rehetra. Na ny taratasy momba ny resaka fiara, taratasy momba ny tany, momba ny asa, taratasy momba ny andeha ny ampitan-dranomasina. Ireo ny voatononay fa fantatray fa izay rehetra mety ho ilany tsara ray avy ny tananao, tsy sarotra le izy fa fantatray fa amin'ny fotoananao dia ho tanteraka izany. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsarovana koa izay rehetra mety ho sujet de prière, tsy voatonona nefa mavesatra ao anatin'ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avy foana tanao dia asifisaorana fa Jesosy nampianatra. Raha misy zavatra angatanareo amin'ny finoana ty fivavahana izy ataovy tahaka efa nandrainareo dia ho azonareo izany. Misaora an'Andriamanitra amin'ny finoana ray manontolo ataovy misy fifaliana. Misaora azy fa efa voarain'Andriamanitra rehefa eny am-pikarakarana. Ny tompo mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ray sontsotra izay tononona anaran'i Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ho marina aminao ny tenin'i Jesosy. Mianara amiko fa za malemy fanasa tsy miavina am-po. Ary indro izao mombaninao mandrakariva. Mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Aza matahotra eo alohanao, eo ankavananao, eo ankavianao. Miaraka aminao, tsy irery ianao, tsy kamboty ianao. Hiara-iasa asoa ny zavatra rehetra. Mitsotra ny somanonina anaran'i Jesosy fiadanana ho anao. Tahian'Andriamanitra ianao. Raha mialeto ianao dia hiaraka aminao ny tanan'ny tompo. Elo lalana, amin'ny fanokafana, amin'ny fampahitana fity, amin'ny fiarovana. Lavitry ny mpangalatr'olona ianao sy ny ankonanao sy ny mpiara-manompo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho lavitry ny faharerahana sy ny fahakiviana. Ho lavitry ny fahosana sy ny fiemorana na ny fangatsiahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nononako peace. Amen. Sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo Amen. Ta Jesosy daholo tompoko. Aza dino fotoana antsika rapito sekoly somary iva ny trampokin'olona sabotsy maraina sainte.